nanafika atao amin'ny centre catéchutique tao Beraketa imopera Herman sady curé-ny Beraketa ny arivany alatsinainy fa folony ny volana janoary teo am-pisakafoanana arivo miaraka tamin'ny séminariste miara-miasa aminy tafatsokany gardien sy ilay séminariste ka imopera kosa no nokapainy reto tamin'ny famaky sy ny kalaza mitantara ny zavamisy ny evekany diocèseny Tolaniaro Monseigneur Vincent Rakotodzafy. Ny alatsinainy folo janoary teo am-pisakafoanana hariva imopera Herman sady lehiben'ny centre catéchétique no curé ao Beraketa Androy no nisy malaso 5 lahy nanafika samy nandositra izy sy lay séminariste miara-mipetraka aminy fa izy no nitratra ny retolon-drasy ka voakapa ny lohany ny lamosiny ny tongony ny ansovonzy ny gardien ka nalaky tonga ny fokon'olona sy ny zandary ka nitsoaka ireto malaso. Imopera kosa nentina iny aliny hiany tany Soanala amin'ny trano fitsaboan-drimasera Nazareanina 70 kilometra avy ao Beraketa. Araky ny vaovao nampitainy masera taty amiko tamin'ny atoandro ny talata izao dia efa voazaitra reo fery tamin'ny imopera ary efa mahatsiaro tena izy ka dia nasainy ny resaka vetivety tanto. Ny telefona lohatreto no hita fa lasan'ireto jiolahy reto satria tsy nanana fotoana ela izy ireo noho ny fahatongavan'ny fokon'olona sy ny zandary aingana ka lasa nitsoaka avy hatrany.